za moa dia tsy mahay mikabaky na dia zanaka mpikabaky azy fa ny fankasitrahana fisaorana an'Andriamanitra no ataontsika mameno izao fotoana izao. Fisaorana an'Andriamanitra no ny nanomezany atsika reto fianakaviany reto, paster Rakotoniaina, Ramatoa ary izy mirahavavy, tokony ho telo mirahavavy izy zany zao fa dia ny ray efa nanidina mitsopa-kelatsy au sens propre sy figuré. Ny teny atao dia fisaorana sy fankasitrahana anareo efatra mianaka mitsopeto noho ny fanekenareo hanompo izao fiangonana izao, izara aminay ny tenin'Andriamanitra ary indrindra ny fijoroana amin'ny asa rehetra izay tsy mora kanefa dia nekenareo atao. Ny andraikitry pastera moa zany ao anatin'ny advento sika zao dia misy anekdoty anankiray zay vao henoko voaingana dia nanaitra tokoa no hoe sady miandro ny ondry no mitaiza ireo ondry ireo mba hay hiambina. Ny fiambenana dia raha misy ohatra miraisin'ilay olona izay dia hoe misy dokotera vao mivoaka interne dia manao garde izy, ka rehefa manao garde vao mivoaka izy dia rehefa amin'ny alina moa ny garde ny atao dia tsy mandry mihitsy amin'ny alina fa mitaitaina foana hoe so misy olona marary ho avy eto ka tsy ho voatsabo. Izay zany le ho ataon'ny paster le mitaitaina lava izay. Dia ny rahintsika dia rehefa tonga le garde nefa rehefa telo volana efa volana teo reny dia efa manomboka zatra, dia efa manomboka matory amin'izay, dia tsy taitra intsony fa tsy miambina firy intsony. Ka ny angatahantsika amin'ny fanahy masina dia mba tsy petrahantsika ao anatin'izay torimaso izay fa mba ilay toe-panahy voalohany tamintsika vao tonga tamintsika miambina mitaitaina amin'ny fiavian'ny tompo mba ho vonina lalandava mba tsy ho surpris amin'ny vahatongavan'ny tompo. Izay no tiako lazaina aminareo andraikitra ho an'ny fianakavian'ny mpitandrina zany andraikitra ihany koa atsika rehetra. Fisaorana an'Andriamanitra no atao betsaka, nanomezany antsika ny mpitandrina mbola velon'aina, mbola salama tsara ary raha miresaka ny fanaovana dia miany izy, miany ny fahasalamana izy ary etsitsika mibavaka amin'izany fiahina ny fahasalamana izany. Toanan'ny Ramatoa izay eo akaiky eo ary ny ankizy dia manohana ao anatin'izany ihany koa. Ny fiangonana dia tsy mananambara firy ankoatran'izay fa dia ny nataon'ny fiangonana hatreto tena nangona ny valopy izay ho fankasitrahana fa ny hompankasitrahana anareo ary atolotra amin'ny fotoana tahaka izao ny valopy. Dia atolotra anareo ampifaliana amin'ny fitiavana ary mba hampirarintso ao ambanin'ny fitahin'ny fanahy masina izany kely voangona izany ho tahin'Andriamanitra soa anareo. Ary ny zavatra tahaka izao ny teny dia tsy mahavita inona fa kosa manana sika ny Papa Somano izay hitondra mbavaka anareo amin'izao asa fanompoana hatrehanareo eto anatrehan'ny fiangonana izao, ko mangataka ny fiangonana mba hitsangana ao anatin'izany vavaka ataon'ny Papa Somano izany.